miarabantsika rehetra aneto antoerana izany na ny avolavitra ary indrindrindrindra ihany koa amin'izao androny iray tampo izao tsika rehetra izay iray tampo amin'ny tompo dia tena faly dia faly tokoa rehetra tanora ato amin'ny fiangonana luterana malagasy mandray antsika mifampizara izany paska izany mifampizara ihany koa ny fiadanan'Andriamanitra ary mifampizara ihany koa mifampahirizana rehetra izay avy aminy miarabantsika tompoko ary mankasitraka indrindra amin'ny fahatongavana satria raha nanasa tsy misy ny avy dia raha afaka natao akory kanefa tonga ianareo tsy nanavitany tsy nitamin'ny fotoana fa nefa kosa tsy naminy nifankahita tetika dia misaoty mankatelina tompoko ary mirary antsika rehetra samy andray fahasoavana amin'izao andro hariva izao dia mamerina indrindra tompoko ny fiarabantsika rehetra ary mirary antsika samy azo bon spectacle dia omena sahady ny tompon'anjara manaraka ny fitenenana tompoko mirary antsika rehetra tompoko anao tapakandro hariva sambatra itony analanao mbaralako eo amin'ny fiangonana no terako anao izany tenin'ny mpanasalama izany indray le avo-maralo amin'ny tompo mbola hiara-banantsika rehetra nahatratran'izao fankalazantsika ny paska 2024 izao voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra isika satria raha tsy izy tsy nahatratran'izao fotoanandro andro isika mamerina hatrany ny fisaorana izay efa nentin'ilay mandreny katekista teo ny amin'ny fahatongavantsika tonga maro be manotrona amin'izao fankalazana ny paska izao dia isaotra manokana anareo atoko-pihira efa amin'ny fiangonana Ravary Efitrikaina izay tonga manotrona sy miara-mankalaza nay amin'izao paska izao tenareo ao amin'ny atoko-pihira Antsafitoriana amin'ny Efitrikaina Montréal nefa amin'ny Efitrikaina Québec ary ny solotena avy amin'ny Viaranivavaka Efitrikaina Ottawa mankasitraka tompo satria raha nandefasana fanasana nareo dia avy hatrany dia tsy nisalasala fanamary misaotra tompo izany dia mariky ny fanatanterantsika ny teny tompo hoe mba vera ihany izy rehetra eny fa nare tamin'ny lahady zany ny tena fankalazana amin'ny paska
inoko fa tsy tarina mandrandro antsika vao manao zao fankalazan'izao satria jesosy nitsangana tamaty nitorintsika ka ao mety olo fotoana rehetra ankalazantsika n'izany fa tsy tara satria tena velona izy mandrak'androany ary miasa koa mandrakakehitriny ka noho zany tena fotoana iny nankalazantsika anazy dia velona foana jesosy dia tia mampandroso miaraka amiko isika ny teny fanevantsika moa dia hoe mifavavony Kristy paska ho antsika dia izay fahafatezan'i Jesosy sy ny fitsanganana tamaty zay izay efa netokon'Andriamanitra teo fanazavana azy izay no mitoriana amin'ny alalan'ny hira androany ny fandaharana amin'izao tapany voalohany concert zao dia mandray anjara hira ny atoko-pira avy eto an-toerana dia orian'izay dia mitsangana avy hatrany ny nareo avy eo amin'ny antsa fitoriana FJKM Montréal manao anjara hiranareo dia orian'izay misy sosehatra atao amin'ny atoko-pira eto an-toerana dia orian'izay tonga dia miditra amin'ny tapany faharoa avy hatrany isika dia fanamarinana ao aorianan'izao concert zao dia asana sady isika fa misy fiaraha-misakafo izay fampizavantsika eo ambany sakafo-piralaina farany zahay tanora eto an-toerana dia te-hindrana le telopôly manao hoe faramitoana ny filazantsara dia tsy misy oloarea satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitona ny filazantsara ka noho izany iraky ny tombo izany tsy maintsy anatanterantsika an'izao asa fitoriana izao izay araky ny teny hoe fa tsy nitena anay nitoriana fa Kristy dia izany koa ny tianay iarahana aminareo korana hafa iaraka aminay andreo mba hitory an'izay fitiavan'Andriamanitra izay tsika tsy nitenantsika nitoriantsika fa Kristy efa nitsika tamin'ny hafatra nety mpanompon'Andriamanitra teo hoe fitiavana nahatongavan'i Jesosy teto an-tany fitiavana nanaiky namonjeny antsika sy nahafatesana tony azy fijaliana dia izay fitiavana izay tianay tanora rehetra ihany koa hitoriana amintsika androany satria nanaiky nandresy tena Jesosy nefa efa nandresy fahafatesana izy dia mpandresy miaraka aminy koa isika ka noho izany fitiavana lehibe izany dia indraminay tanora reto ilay teny Josoa hoe fa raha izao kosa dia anompo an'i Jehova izay fa izao kosa nandresy tena efa nitsangana